Manome lanja bebe kokoa ny sehatry ny fampianarana ny orinasa Brasserie Star sy ny fikambanana Trade Union no io antony io dia nisy ny fiaraha-miasan'ny rotonta entina hanampiana ireo ankizy izay miisa ray alina avy amin'ny ity tontolon'ny famakiam-boky ity. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fampianarana indrindrandrindra ny ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra dia nanao sy ny ampiara-miasa ny orinasa Brasserie Star Madagasikara sy ny fikambanana Trade Union mba hahafahandreo ankizy misy rahetsy avy amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa mamaky boky any anivondreo ivitoerana antsoina hoe Click misa 420 sy Alliance Française misa 720 manerana nosy. Fanambolana boky amin'ny Frantsa ny éditeur manerana izany aty Madagasikara ho an'ny Alliance Française rehetra eraky Madagasikara ary Click rehetra ihany koa. Les Click, centre de lecture, d'information et de culture, misy 420 izy amin'izao eraky Madagasikara noforon'ny association Trade Union tamin'ny 3 sy 4 arivo. Ny zava-misy any Click amin'ny maha-bibliotèque de Bruxelles dia toerana anankiray ivitoerana ahafahan'ny ankizy mialavoly amin'ny alalan'ny boky fa nanomboka tamin'ity taona ity izahay noho ny fanampian'ny mpiara-miasa maro samihafa dia efa miditra ihany koa amin'ny fanapahana ny informatique any amin'ny ireo Click ireo. Izany dia noho fanampian'ny mpiara-miasa toy ny Star izay isaorana satria raha tsy nisy ry zareo dia tosahirana ihany zay anabe vosy ampitombo ny seha-piasana sy ny aktivité rehetra ny Click. Efa ho telo taona tokoa izao dia fiara lehibe misy valonjato avy amin'ny Brasserie Star no nitatitra ireo boky ary manatitra izany manerana ireo faritra maro eto amin'ny nosy. Vokany nahafahan'ny fikambanana tsy miankina Trade Union na natateraka asa sosialy hafa kosa ny vola mitetina 7 arivo sy 1 alina euro voatahiry noho ny fanampian'ny Star.